Eny ry Andriamanitra rainay ny an-danitro. Endreny atsara sy ny asony fitondranao anay. Amin'izay namelanao ny helokay ka nanadiovanao anay ary niantsonao anay ho isan'ny mpiara-miasa aminao eo amin'ny tany bolodikao. Amin'izany dia fantatrao fa olona tsy mahefa na inona izay, fa be ny sakatsakana, be ny zavatra maro izay mambabo ny fonay koa azy, ka mampiala anay taminao ary anaovanay ny asanao faran'izay ambany indrindra eo amin'ny fiainanay. Izany no angatahanay famelan-keloka Jesosy, angatahanay famindram-po, ka mba irao ny fanahy masinao anatinay tsirairay avy, atakaranay sy ahitanay izany atsara ny fitiavanao ka niantsonao sy ny fidiananao anay izany, ary mba hanaovanay izany ho tena antoka fahavelomana, satria raha izany raha ny sitrakao no antony hahavelomanay, dia fiainana mandrakizay tokoa no antsaranay. Dia menovavaka Andriamanitro mamela heloka amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika amin'izao alahady izao dia arak'izay hitantsika amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio amin'ny toko 9. Matio toko 9, ny andininy 9:20 ka hatramin'ny 12:20. Matio toko 9, ny andininy 9:20 ka hatramin'ny 12:20. Toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny nahita ny vahoaka betsaka nanodidina azy, dia nanome teny hiala ho eny amin'ny. Ary Jesosy noho ny nahita ny vahoaka betsaka manodidina azy, dia nanome teny hiala ho eny ampita. Ary nanatona ny mpanorandalàna anankiray ka nanao taminy hoe: Mpampianatro, hanaraka anao n'aiza n'aiza alehanao. Fa hoy Jesosy taminy: ny amboolo manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany. Ary nisy hafa koa tamin'ny mpianatra ny teny taminy hoe: Tompoko, aoka aho aloha andevina ny raiko. Fa hoy Jesosy taminy: manarahy, ary aoka ny maty andevina ny maty ao aminy. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny tenin'Andriamanitra eto ry havana dia tsy hafa fa maneho indrindra ny amin'ny fiantsoana, na maneho ny amin'ny fanoloran-tena koa. Ao anatin'ny atao hoe fiantsoana sy fanoloran-tena dia misy zany, ary indrindra ny filazantsarany Matio dia maneho azy. Misy ilay antsoina hoe engagement réciproque eo amin'ny Jesosy sy eo amin'izay nantsona. Hitantsika zany eo amin'ny toko 4. Rehefa niantso Jesosy dia niantso izy: manarahy, fa ataoko mpanarahatolona ianareo. Ny engagement Jesosy tamin'izay fotoana izay dia ny hahatonga ny reto olona nantsony reto ho mpanarahatolona. Ao anatin'izany dia tena asan'Andriamanitra izany, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ny fanatanterahana, ny azahoanao manatanteraka ny asa-panompona rehetra izay raisinao eo amin'ny fiangonana. Noho izany dia tsy misy avy amiko na avy aminao, fa izy no miasa mamolavola, manamboatra asy anao ho isan'ny azy.
ho isan'ny mpiara-miasa aminy, ho isan'izay natsony ho amin'ny asany. Ka eo amin'izany fiantsona ho amin'ny fanompony izany dia misy izay fa mpanantenana amen'i Jesosy anao dia ny hoe ataoko mpanarahatolona ianao. Fa misy kosa ny anjarako sy ny anjaranao dia ny manaiky ny famolavolana mba hahatonga antsika ho tanteraka arak'izay ny fanarahany tamintsika tany am-boalohany hoe manarahy fa ataoko mpanarahatolona ianareo. Eo amin'izany ary dia fifidianan'i Jesosy ny mpanaraka azy antsika. Eto dia misy zavatra anankiroa amin'ny teksta anjarantsika ity, dia misy zavatra anankiroa miarihary. Dia ny anankiray nanolo-tena, za tompoko dia hanaraka anao aho, naiza aleanao. Kanjo kay moa fantatry Jesosy ity olona ity. Ity olona ity dia tsy mba mipetraka tanteraka ao amin'ilay engagement ny fanaovan'i Jesosy ho amin'izay mpanaraka azy. Fa ity olona anankiray ity manaraka an'i Jesosy satria alohan'izao dia misy fahagagana maro ataon'i Jesosy, dia io ny mahasintona azy. Andeha mba hanaraka an'ity Jesosy ity fa toa mahafinaritra izy zany. Fahagagana aby izay hita rehetra. Miracle mon ami. Mba hanaraka azy aho ka. Inona ny tadiavina amin'ilay miracle mon ami? Vola, harena, ny zavatra izao fiainana izao. Dia fahitan'i Jesosy sahady io. Toy izao. Ianao ne fantatro ny tadiavinao eto. Fantatro ne. Fa izao diso toerana ny fanarahanao fa ndana mandeha any amin'ny toeran-kafa fa ny eto za izay tadiavinao arahana. Ny amboaolo manana lavaka, ny voromanidina manana akany, fa ny zanak'olona tsy manana ny andriny lohany. Tsy misy ho anao eto. Tsy misy ho anao eto. Io ny valitenin'i Jesosy voalohany amin'ity karazan'olona anankiray mpanaraka azy ity. Satria inona indrina ny tadiavin'i Jesosy? Ny tadiavin'i Jesosy dia tsy mitovy amin'izay eritreretin'ny olona, fa ny hevitry ny hoe manaraka an'i Jesosy dia tsy hafa fa engagement personnel, misy vidiny eo amin'ny fiainanao. Inona ny vidiny eo amin'ny fiainanao? Ny vidiny dia ilazan'i Jesosy hoe raha misy tahanaraka ahy, aoka izy andahany tenany ka hanaraka ahy. Fa izay tsy mahaforay na reny na tany na trano na vady na zanaka noho ny anarako dia tsy azo ekena ho mpianatro. Raha lazaina tsotra zany dia amin'i Jesosy ny qualité ny fifandraisana aminy dia tsy hafa fa tena moral, tsy contractuel tsotra fa engagement moral ao amin'i Jesosy izany. Tsy engagement formel fotsiny toy ny mahazatra, fa tena fanolora-tena feno sy tanteraka ka fanekenan'i Kristy ho tompo sy mpanapaka ny fiainanao manontolo. Fa raha tsy zany dia hoy izy tsy azo ekena ho mpianatro.
manda Jesosy satria ny zavatra faharoa izay azontsika jereny eto dia izao: Jesosy no miambose anao. Misy ambose eo amin'ny Jesosy. Izy no miambose anao. Misy olona mihevitra tahaka ity mpanoradalàna ity, mihevitra izy: za efa mpanoradalàna raha teo gamba raha mba manaraka an'ity Jesosy tia tonga dia toerana metimety no azoko. Tsy miakina aminao toeranao amin'ny Jesosy, tsy miakina aminao zany, fa izy ny tompony. Izy no tompo-pahefana ny amin'izany, ny amin'izay fiantsony ianao. Izy no miseleksioné, raha lazaina tsotra, ary izy no mametraka amin'izay tiany ametrahana anao. Ny anjarako, ny anjaranao dia ny manaiky izay, fa izay no tsara indrindra, izay no mahasoa indrindra, izay no dikany hoe mino an Jesosy ianao. Fa amin'izao androntsika izao, tsy izany intsony no hevitry ny olona. Fa raha tsaroako ny toritenin'ny paster Omaly, ny olona amin'ny andro ankehitriny vongatsira tsy mety levina. Ny kristianina amin'ny andro ankehitriny vongatsira tsy mety levina. Tsy mety levina hiaraka hanome tsiro ao anaty, fa teo izy rery no hita mibotsina eo. Mifanaraka amin'ny tenin'ny tanora, tsy fantatro moa amin'izao fa fahiny anay rehefa mahanina dia ary liny koa tena mba miseho mibotsina. Mibotsina eo izy, ka tsy mahasonizaniza fa ho azy tenany eo rery. Ary amin'izany isehony miariary mibotsina noho ny hafa eo zany dia fanambaniana sy fiheverana ny hafa ho tsiziny azy. Ary tsy ekeny Jesosy na oviana izany, tsy ho amin'izany no ny antsony sy ny fidianany. Fa ny antsony sy ny fidianany indrindra dia ny hoe izay teo lehibe aminareo ny mpanompo. Io ny fanompoana ao amin'i Jesosy, izay lehibe aminareo ny manompo. Fa tsy tahaka ny an'izao tontolo izao ny anareo, fa ny amin'izao tontolo izao ny lehibe dia manandevy, mampanompo, mampahory, mampijaly. Fa ao amin'i Jesosy kosa ao amin'ny fanjakany, ho an'izay natsony dia ny lehibe no midina ambany ka manompo isandratan'izay ambany. Raha tsapan'ny olona rehetra na dia ny lafiny ara-politika azy izany tenin'i Jesosy izany, dia ho hafa noho izao ny tany honenantsika. Hafahafa noho izao ny mety ho fari-piainantsika. Fa indresy miafina amin'ny olona izany ka mampanontany tena hoe ireny olona ireny ve Jesosy ny antso azy sa nanolo tena ny soratena. Amin'izao androntsika izao, eny fanady ny asa-piangonana aza isoratan'ny olona tena ka heveriny fa izy rery no mahay fa ny fiantsoan'Andriamanitra tsy izy tsony aminy ka vidimbola ny toerana ao am-piangonana azy indraindray. Lazaiko tantara anankiray ianareo. Tamin'ny toerana anankiray dia nisy olona anankiray teo pastora izy. Tonga tao am-piangonana izy niraisiny ny ato solanga, tazominy amin'ny vozon'akanjo ny président synodiny. Raha tsy ataonao ordinationa maty ianao, natao ordinationa tsy fidiny. Za Jesosy mba te hanaraka anao n'aiza n'aiza lehanao nefa zavakafo akay ambadiky ny fisainanao. Jesosy mahalalaka ny teny hoe
tsy misy toerana ho anao. Ao amin'ny tapany faharoa amin'izao resahana izao dia asehon'ny mpanoratra amin'ny filazantsara ny Matio koa fa ny olona anankiray resahana eto dia ao anatin'ny mpianatra. Efa natsony Jesosy zao, efa nofidiny, fantany ka natsony. Io ny olona faharoa resahana eto. Izany hoe ity olona ity zany dia efa mazava ny toerany ao anatin'ny mampianatra Jesosy azy. Fa saingy izao voatarika ndraiky ty raha ty more olona tsiaro. Amin'ny alehanao rehetra dia misy ny fakapanahy vitsy avero. Mba hadidy kosa ny ahy e. Azo kosa Jesosy a. Ny ahy kosa mba hadidy. Mba hadidiko ty ka. Alao aloha mba hanao an'ity hadidiko ty. Fa hanaraka anao ihany efa avy alao aloha andevina ny raiko. Raha za zao teo amin'ny toeran'i Jesosy dia tena tsy taoko izay navaly fa dia zay nda hanariko. Hadidinao zany. Fa neny Jesosy tsy zay. Neny Jesosy tsy zay. Neny Jesosy dia tena miakina amin'io hoe engagement réciproque taminy. Ka nisy fifanarahana taminy teo aloha ny hoe manarahy. Zany hoe manolora tanteraka ny tenanao sy ny fiainanao hoe tamiko. Ary zay ny fandehan'ny resaka tamin'ireo mpianatra ireo satria Petera sy ireo mpanaraka azy rehefa nanaiky anaraka an' Jesosy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka azy. Fa misy amin'izay natsony tsy mbola mahafoy zavatra maro. Misy amin'izay natsony mbola be fatopatotra mamatotra azy any rehetrarehetra any. Misy amin'izay natsony dia mieritreritra fa ao amin'i Jesosy misy zavatra sasatsasany azo amboarina ihany angamba. Fa asehon'i Jesosy koa amin'ny fiantsony dia misy izay antsona hoe paramètre non négociable. Tsy azo négocier zany. Manahirana ny olona amin'ny fivavahana kristiana rehefa tonga amin'ny paramètre non négociable fa inona mariny ty fivavahanareo ty e. Ha olo andrehany zao tenin'i Jesosy zao ane ka ho tafitohiny raiko aby tsy azoko levina. Ajanony ihany io. Inona ny dia hanarahako an'io? Misy fandraisany reto anankiroa reto ao amin'ny tantaran'olona anankiray. Tantara somary mampiomehy kely dia izao. Tovovavy anankiray mba te hahazo vady. Dia tena nazoto tao am-piangonana. Dia fivorim-piangonana zao ka tonga any izy a. Hitany foana izy. Ino ny fivoriana ry? Ino izy any. Ino fivoriana tsy ino izy any. Mba nisy tovolahy taitaitra taminy tao. Tia ny tena izy fa kristianina mahafinaritra ty izao. Ka io moa vao nahazo vady izy dia efa nahalana ny fivoriana. Nanomboka tsita. Niteraka izy vao miatsita. Dia rehefa mifanena amin'ny pastora tapoko eny an-dalana. Pastora tena tsy afaka niangona tamin'ato. Le zanako any koakoaka e. Ndrikako io. Vore olona mikoakoaka hono ny zanany dia tsy tonga tsony izy efa ho afirina. Dia le fanomezana tsara nomeny Jesosy anao ve ny lasa hevitra nampisaraka anao taminy. Raha mba neverinao ihany fa fanomezana avy aminy le vadinao, maninona ny lasa iny nampisaraka anao taminy. Raha mba azonao an-tsaina ihany fa fanomezana avy aminy zanaka, nahoana no inona ataonao alaolana vetsy averoa. Fa ao no ifandraisan'izao. Ka izao manjary
asany maty fa tsy mba asany velona no atao. Dia hoy Jesosy, tsia aza mandeha amin'izany asany maty zany ianao. Fa io fiatsarambela tsy miodikodina vetsy avery mody mandangy alangety sy ny sisa ataon'ny olona ny amin'ny asan'Andriamanitra io, asany maty io. Avela hoy ny alevin'ny maty miaraka aminy any, fa ny anao tsy izay no asanao. Ny anao tsy izay no asanao. Misy toroteniny mamaneny lava anankiray izay, ny amin'ny vola, ny amin'ny fanaovana didy am-piangonana. Dia hoy izy, misy aminareo ny izy dia rehefa misy adidy eo amin'ny fiangonana misy zavatra ho an'i Jesosy izay tena tianao ve hoy izy, dia izao ny valy teninareo, tsy misy ka, tsy manan'izay. Ary impiry izaho sy ianao no nandanga tamin'i Jesosy ohatr'izay. Na za koa rehefa tratran'izany mandangy amin'i Jesosy. Tsy hoe efa pastora zao fa tady taloha zany mandangy amin'i Jesosy isika naindray. Nefa dia hitany hoy mamy, hitany aby any io. Fa hoy izy, raha mba tsy ampiny eo aminao, maninona tsy manao amin'i Jesosy hoe mba hampio fa kely tia nomenao ty, mba manomeza bebe any toko anao. Fa maninona ny tonga dia mandaha fotsiny tsy anao. Amin'ny zavatra rehetra dia mandaha ohatr'izany isika. Kanefa Jesosy dia miteny aminy tsy miteny aminao izay efa natsono mpianany hoe tsia, fa ianao manarahy. Aza manao ny asany maty, fa misy io asany maty io tsy azo negosiana amin'i Jesosy ny anaovana azy. Tsy mety izy. Fa ny teniny aminao tsotra, lazay ny tsotra aminao, ianao efa natsoko sy ny fidiko, ianao efa niraisiko ho isan'ny ahy. Tsia, tsy miverina amin'ny asany maty ianao, fa mivelona. Avelao ny maty, handevina ny maty eo aminy, fa ianao kosa manarahy. Amin'izany lazainy Jesosy izany dia te hampahatsiaro izy fa nisy ilay antsoina hoe, eo amin'ny fiantsoana dia misy ny antsoina hoe karazana hoe entente initiale. Ao amin'izay dia misy ity paramètre non négociable ity. Misy io paramètre non négociable io. Ka amin'izany dia mampahatsiaro indrindra Jesosy arak'izay mbola mafisiny ao amin'ny Matteo 10:7 hoe vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary izay tia ny zanalahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy. Jesosy nanao anao mendrika ho azy, fa ianao ve te hiala ka te tsy ho mendrika azy. Io ny fanontaniana mipetraka amintsika. Io ny zavatra tsy maintsy ho saitsainitsika, ary indrindra amin'izao ijoroantsika amin'ny FFP amin'ny Matteo Eropantsika izao. Natsoiny Jesosy ho amin'izany isika, nofidiny ho amin'izany isika, hanangana sy aneo eto koa fa ny fiangonana na dia fiangonana roa aza isika dia afaka mifankate miara-miasa. Ny fiteny fiavana rara ihany ny andrenesana hoe je m'aime, fa ny tena re mandrakariva je t'aime. Misy réciprocité anankiroa no afaka miaraka ka mifankatia.
engany eny efele misefitsika ema mba samy mifampiteny je t'aime mandrakariva ka hiara-miasa isika ahifandefitra amin'izay zavatra mety azo hifandeferana fa ny zava-dehibe dia ny ampijoro sy ny aneo fa natsony Jesosy ho amin'ny asany ianao, tsy ilay mpanora-dalàna tsy milainy ianao fa ilay mpianatra anankiray ampitsahiviny hoe avelao ny maty andevina ny maty eo aminy, ny adalàna ny hevitry ny fisarahana rehetra izay nampisaraka anareo hatramin'izay aleo leviny maty any zany fasany maty. Fa ianao kosa, ianao rehefa ele misefitsika ematy Eropa, aokazavo aminareo ny hoe je t'aime. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanakary fanahy masina sy azy hatramin'ny taloha indrindra ka azy ary hatramin'ny mandrakizay. Amen.